Tsy ampy ny sehatra nahazo ny tanora ny vaovao rehetra momba ny asa ara-potoana teto Madagasikara hatraizay. Nanjaka ny kolokolo tamin'ny fandraisana mpiasa, indrindra teny anivon'ny orinasa sampam-pandraraam-panjakana. Ankoatra ny tsy fampiany fahaiza-manao, io no isan'ny nampitombo ny tanjo fananana asa indrindra ho an'ny tanora tao anatin'ny 10 taona farany. Ny fametrahana ny mangarahara no ahafahana manarin'izany raha ny fanazavana. Ohatra ka hanatsara zany voalohany indrindra ny resaka asan'ny tanora, dia voalohany indrindra any amin'ny resaka recrutement zany, transparence zany, tokony sokafana daholo zany ny poste rehetra mba ary manana niveau d'information mitovy daholo zany ny tanora rehetrarehetra ary manana chance daholo hiditra amin'izany resaka emploi zany. Ka ny salaire izay tokony hiatra zany dia salaire tsy salaire d'équilibre fa salaire d'efficience, zany hoe zany arakaraka ny compétence fahaizany sy ny expérience n'ilay tanora, zay zany no ahafahana mametraka ny salaire dia zava-bita indrindrandrindra izay apport izay hoentina eo amin'ny resaka fampandrosoana na ny orinasa izay hoentina na ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Nahitana fivoarana izany amin'izao fotoana, indrindra taorian'ny fametrahany fitondram-panjakana ny zéro tolérance amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nanomboka nosokafana pahabe maso ohatra ny tolotrasa misy eny anivon'ny sampam-pandraraam-panjakana isany tokony, toreo asana tompona ndraiky mpanjakana ambony, na poste haute responsabilité 500,000 nampafantarina teny Ambotsiroitra farany teo. Misy zany mangarahara efa misokatra tanteraka ao anatin'izany zany ary mety le méthodologie satria indrindrandrindra zany ny tena tanjona dia mba hitovy ny niveau d'information an'ny tanora rehetra, dia naiza toerana misy azy na any amin'ny province izy na any amin'ny région dia afaka mametraka ny candidaturany ary manana chance ho tafiditra rehefa manana ny fari-pahaizana mahakasika an'izany. Raha tsy izany manko dia mety izay olona fantatra ihany zany no atao, dia tsy mety izay méthodologie izay satria lasa misy olona voahilika zany ao anatiny nefa zava-dehibe dia ny inclusivité. Mbola lavitrezaka araka izany ny fampiovoarana ny sehatry ny asa sy ny fampiofanana eto Madagasikara. Ilaina ankilan'ny fiaramientany rehetra amin'izany manomboka amin'ny fampifandraisana ny fampiofanana omenan'ny tanora amin'ny filany eo amin'ny tsenan'ny asa hatramin'ny fametrahana ny mangarahara eo amin'izay fampidirana mpiasa izay.